Maro ireo olona misoloky ary milaza fa mahavita mikarakara ny olana eo amin'ny resaka fananantany. Maro ny fetarainana tonga eny anivon'ny mera momba ny fananantany eny anivon'ny anteny mera-pirenena hoy Andriamatoa Naivo Raolidinina ka nahatonga azy hitondra fanazavana momba ity sehatra iray ity. Maro ny fitarainana tonga eo anivon'ny mera misahana amin'ny fananantany ka nanaitra ireo solombavambahoaka ankehitriny. Izay nambarany solombavambahoaka Naivo Raolidinina izay avy amin'ity vomera ity. Noho izany dia nanambara ity solombavambahoaka ity fa misy ireo tanatohatra izay tokony arahana mba hialana indrindra amin'izay fisolokiana ataona olona sy fikambanana samihafa mitonona ho mpanelanelana izay. Ireto aby ary zany ny tompon'andraikitra azonareo atonona raha misy olana amin'ny fananantany. Rehefa tsy mandray anareo reny dia afaka makitian'ny solombavambahoaka anareo fa zay manelanelana. Fa ny fanadihadiana dia efa ataonay. Eo zany ny ministera miadidy ny fananantany. Eo ny lehibe mifaritra. Ao ny tale general'ny fananantany, ao ny talean'ny fananantany, ao ny talean'ny fandrefesantany, ireo lehibe ny sampandrara eo anivon'ny fananantany, ary ireo lehibe ny fahampiadidiana ny fananantany sy ny fandrefesantany na hoe sirtoma na sirtopo. Raha misy atitany na olana dia eny amin'ny fitsarana no azo atonona. Misy koa zany ireo karazan'ny olona miasa mikasika amin'ny fananantany izay azo atonona koa izy ireny na dia tsy mifandray mivatana amin'ny ministera azy, ohatra ny notera, ohatra ny vaditany na ny huissier na ny mpisolo vava avocat na ny mpahay fananantany na zany hoe ny expert foncier. Ny afaka mandrefy tany zany dia misy géomètre expert ihany. Zany eo mpandrefitany izay efa vita finianana. Manoloana kosa ireo hetsika samihafa atao mitondra fanjakana dia nanamafy ity solombavambahoaka ity fa efa manao izay hafana izy ireo ary vonona hatrany hijoro. Efa misy ezaka ataon'ny fanjakana efa eto, misy ny ezaka ataon'ny solombavambahoaka ka reny olona raha misy olona te mba hay momba fananantany dia misy concours eny amin'ny inspecteur de domaine, eny amin'ny contrôleur na eny amin'ny INFA na eny amin'ny ENAM, eny amin'ny sisisa ny fikambanana ambony. Mariana fa hovahiny fandarana resabe ny zoma avy izao ity solombavambahoaka voafito amin'ny boribory tamin'ny fahadimy ity.